by Mr. Gigi. Ataompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Salama tsiro ndy folo zato ekeny folo. Andry, ary tosepitra be ty ianao ny tonga. Andray, fa nga nisy nanenjika. Aloha akatina tsara aloha ny trano. Andrikako Mipetraka tsara. fa sepitra be fa nanao kosa tamin'iza zany naninony. Afa-doza. Afa-doza. Fa nisy nanenjika fa saika nisy nanao ratsy. Tsisy nanenjika sa tsy saika anao ratsy fa sineny ko dehibe Fa fantatra. nisy inona? Zao ny zavatra niseho. Nialan'ny busy dia le lalantsika moa le mbola mandeha fefakadiny sa ohatra 4 minitra zany ny raha avy eny amin'ny arian'ny busy mankaty an-trano. 20 minitra eo. Raha mandeha aikana. Dia nahita ny ivero ivero le mipetraka etsy Atsinanana antsika etsy. Ray lalana zany nareo. Ray lalana izay fa saingy izao Nanino? vao nialan'ny busy dia efa nahatazatazana azy fisika nandeha tamin'ilay busy teo alohako. Entana akory ny zany entan'ilay ramatoa kely iny izany. Anankitelo feno be daholo. Hay. Dia izy Ka nisy raha ataony toy mikarakara ny raha zokiny zareo. dia izany mihitsy angamba misy raha ataony aloha fa dia tsy fantatro aloha fa dia nanao an'izay tetikady rehetrarehetra mba tsy hitondrana entana. Otry. Dia Fa izao ahoana? eny ambony lohany misy entana be. Ny tanany ilany misy, ny tanany ilany misy anankiray koa. Andray mahery fo kely. Dia Dia tsy nampianao akory ty izy. nijereko teo alohako teo dia ahoana zany Jesosy dia mandritra ny fefakatiny aho zany dia hitondra n'io entana io raha hoe hanampy azy eo. Ohatrany tsy vita koroneny zany Otry. Lozako ty ianao. nieritreritra inona Anga nefa hoe entinao daholo izy rehetra fa tsy zaka. ka na ny anankiray amin'iny ary avy eo zakako. Andrikako. Eny izay sy vero aloha mitovitovy ihany fa izany hoe izy matanjaka angamba Fa zay matozina mahagaga. hitondra ny renika. Zay mahagaga hoe zaka ny very ve dia tsy ho zakanao. Dia Raha nanao nahazaka telo ve izy dia ianao tsy mahazaka ray. dia nanao hevitra fa zany eritreritra tsy mahazaka ary neny fa Dia inona le hevitra ny azakazaka? dia rehefa tsy saika andeha miada kely aho hoe dia izy eo alohako eo foana dia za atoriana dia nieritreritra indray hoe Dia alina hitany be ihany aloha. ianao. Izy aloha mety tsy ho tafodina loatra amin'ilay izy miloloha zavatra fa alina loatra ilay andro dia ny farany ihany andeha mafimafy mody ny azakazaka be za koa ngerina eny tsy lany hevitra mody ny azakazaka be dia ay very manahoana ozy ay ekidy edandry za ky miala tsino afa-tsy afaka mitondra fa maika be mihitsy andro Be politika mihitsy ianao tika. amanaraka ki dia lasa ny azakazaka dia Andrikako zay. tonga Hay ve zay no natonga anao sepitra be tonga teo e? zay Tena lalina. Arono ahy. Raha ohatra zao ka mba ianao indray ny teo nitoerany vero. Mba tianao ve le nampiana? za ve teo amin'ny toerany vero Han? ohatra ny faly aloha raha nahita namana mety nitselatra tato mihitsy ny foko hoe oi iny misy olona mety afaka nampy afa. Ka izay indrindra. Dia izao mipetra tsara aloha ianao iny ny baiboly iny. Dia sokafy kely ao amin'ny Matio. Sokafy ao amin'ny Matio ao. Matio aiza Ao amin'ny Matio e. dia hoe maninona Matio toko 7:12. raha soary aloha vakiny zany Matio toko 7:12 da hoe vakina amin'ny anaran'i Jesosy koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Zay le tenin'Andriamanitra. Azonao ve izany tenin'Andriamanitra izany? Tena mazava mihitsy rineny fa tena nanao ny tsy tokony natao aho zany ko inona. Satria raha teo amin'ny toerany vero tiako mihitsy aloha raha nisy nitondra ny entako e. Ary nataon'Andriamanitra teo anoloako mihitsy zany vero rineny mba hitsapana ahy. Ka izao tenin'ny Tompo hoe na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny koa tahaka izany. Fa izany ny lalàna sy mpaminany. Matio toko 7:12.
Fantatra izao izany ny tenin'Andriamanitra izany manomboka zoriny eny Matthieu 7:12. Koa amin'izany na inona na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Dia hanao an'izany ary neny amin'ny manaraka rehetra ary fonana amin'ny tompo mihitsy ny fitsokana andraikitra teo. Ka izay le teny, na inona tianareo ataon'ny olona aminareo mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Fa izany no lalàna sy mpaminany. Matthieu 7:12. Avy ireny tsara aloha mba ho azonao tsara, mba hiletika ao anatin'ny sainao tsara. Izany mihitsy hoa ilainy izany. Matthieu 7:12. Koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Avy ireny ihany e. Na inona hoa tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Matthieu 7:12. Ambava homana po miheritra ary amin'izao sisa izao e. Umbay misadidi. Ataoko miraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Salama, 9:30 hatreo 10.